Poabasy be tsy fandrenesana izay eo amin'ny polisy nitsoroany mandidy tamin'iny androny omaly iny ka ny pitsopitsony mahakasika an'izay ny fakafakaina amintsika atao anatin'ity video ity ka manasantsika rehetra anaraka an'ity video ity hatramin'ny farany azadino ny milaiky ny video antsika ary tsarovao hatrany ny miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny video zay lefa nahito isan'andro tsy ampendrela mo isika fa avy hatrany tonga de vavany ndao ary ny tonga tsy miarahaba hono ny namantesitra ka dia faly miarahaba isika rehetra mpanaraka sy tapaka an'ity chaîne ity ny tenako amin'ity androandroany ity araka n'izay efa natsipiko zay dia ny mahakasika ilay raharaha tany itsoroany mandidy no tena iompanantsika atao anatin'ity video ity fa milohan'izay dia ndao aloha ho resantsika ireto tsara ho fantatra manaraka ireto rangahy iray 12 taona maty novonoin'ny zoadahiny izay anadahambadiny tamin'iny androny afaka omaly alina iny moa no seho ty loza ity tany amin'ny commune Amparaky district ny Soavinandrina Itasy avy any an-tsena izy mihoatra ny famaly teny an-dalana noho ny trosa satria ananan'io rangahy matio 3 alina ariary ilay namono voatsatoka vy maranitra ny firifany ilay rangahy ka izay ny nahafaty azy efa voasambotry ny zandary ilay nahavandoza taorian'izay loza niseho teny an-dalana izay ka ny hanatra mba aza manaiky hoentiny hatezerana na ihany koa hoentim-po izay fa noho tsy fahafehezan-tena kelinao ao anatin'ny minitra vitsy dia mety ahavitanao zavatra izay tsy tokony ho vitanao ary mety haneninanao izany mandritra ny androm-piainanao satria noho izay tsy fahafehezan-tena kely izay no nahatonga an'ity rangahy ity no namono nahafaty an'ity zoadahiny ity ny vokatra izay dia tsy maintsy higadra ilay nahavandoza satria ny mamono olona dia mampigadra tranga hafahafa kely indray tianao firaisana aranofo mitady rambehivavy Virgine ary mitady harena ireo no tena teneniny ireo ankizy eo am-pietsehana Ambalavelona tany andilana tody Ambatondrazaka tamin'ny iny androny afaka omaly iny mo no niseho ity tranga ity taorian'ny fizampahasalamana nataon'ireo mpitsabo tao amin'ny CG Andilanantody dia nampanantsona tany amin'ny Brony commune indray ireto zazampianatra lasibatra fa hoe hanaovana fanadihadiana ireto akory nefa fa niverina nihetsika indray izy ireo teo ampanaovana ny fanadihadiana milaza izy ireo teo ampietsehana fa mila manao firaisana amin'ireo vehivavy Virgine izahay mila rambehivavy Virgine izahay mila vola sy harena no anaovana ihany zao sy ny maro hafa araky ny voalazan'izy ireo hatrany tsara ny manamarika fa io Ambalavelona io dia tsitra ny dokotera izy io ary sarotra ny mitsabo azy io satria tsy maintsy ho tsabona amin'ny fomba nentim-paharazana ihany no afaka hiadina amin'io resaka Ambalavelona io zazakely 3 taona izay nentiny reniny tamin'ny moto no namoiny ainy araky ny voalazan'ny mpitandro ny filaminana tamin'iny androny omaly maraina iny teny Anosibe voalaza fa vodina ny fiara avy any aoriana izy mianaka raha iny nizotra makany Anosiny ary teo no nahatonga ny fianjerana ka nahafaty an'ity zazakely izay mbola 3 taona ity hanatra ho any ireo ray aman-dreny izay minia mitondra an'ireny zazakely amina moto ireny dia mitandrema tsara ary tsy tokony ho azo atao moa izany mitondra zazakely amina moto izany fa ny loza tahaka an'izao no mahatonga an'ireo mpitandro ny filaminana izay sarotiny amin'ireny olona izay mitondra ankizy amin'ny moto ireny fikarohana olona indray karohina ity lehilahy ity novonoiny ny vadiny ary nidorany ny fatiny habebina niseho tamin'iny androny omaly iny tao Bejoko akaiky ny lycée ao amin'ny commune Ambohitrarivo distrikany Amparavaravola ity loza ity no niseho nanana olana aratokatrano izy mivady no taperindra lehilahy ny aimbadiny rehefa niady ry zareo tao anatin'izay olana antokatranon'izy ireo izay midika izany fa efa tena tsy misy fo mangoraka intsony ny olombelona amin'izao fotoana izao satria na ny vady andefo mandry aza dia mahavita mamono mahafaty tahaka an'izao ka iza ihany ny olona mba azo itokisana amin'izao ankehitriny izao raha toa ka nitsangan-dravatra tahaka an'izao foana no matetika hita tato ato izay vaovao mampalahelo indray tovolahy izay namono tena tao anaty lavadrano
avotry ny polisy pirenena tamin'ny herinandro lasa teo iny tany Andohavary Miarinarivo. Manana olana izy io izay nahatonga azy hamoifoy izao. Nantsoy ny mpiaramonina ny polisy rehefa nilatsaka tao anatin'ny lavadrano izy ity. Tafiakatry ny polisy izy na dia sarotra aza ny famonjena sy fampiakarana azy avy any anaty lavadrano any. Nohenoina ny olana ary nody any amin'ny fianakaviana izy rehefa noresen'ny polisy lahatra. Ka ny hafatra ninona ny olana izay misy eo aminao ary na dia mafitahaky ninona izany olana izany dia tsy vaholana mihitsy ny famonoan-tena na ihany koa ny famoizam-po tahaka an'izao fa mieza manatona ny namana na ihany koa manatona olona izay ankaiky anao sy atokisanao mba hizaranao an'izay olana izay misy eo aminao zay fa mety ho maivamaivana kokoa izay olana eo aminao zay aorian'ny fampiresahanao amin'ireo olona manodidina anao. Resaka fisandohana andraikitra indray lehilahy iray izay nisandoka ho zandary ary nandrahana olona ho faty tamin'iny herinandro iny tany amin'ny fokontany Tanambao-5 commune sy distrikany Ambanja iny ka nosamborona ary nanokafana fanadihadina. Tsy azo atao ny misandoka andraikitra fa mampigadra izany raha toa ka tratra ianao satria fandikan-dalàna tanteraka izany rehetra izany. Lehilahy iray 27 taona latsaka andrano teny Ambohidratrimo Ambavarano tamin'iny herinandro lasa iny. 9 minitra dia hitany mpamonjy voina ny vata mangatsiaka ny tovolahy io izay efa tsy misy aina intsony moa izany mazava ho azy. Andao amin'izay ho resantsika ny mahakasika ny zavaniseho tany Tsoroana Mandidy. Poabasibe tsy fandrenesana ny teo amin'ny polisy ny Tsoroana Mandidy tamin'iny andro ny omaly alina iny. Manapoka basy sy lakrimozeny ny polisy pirenena hanaparitahana ireo fokon'olona izay mitaky fitsaram-bahoaka. Ny zavamisy dia hita faty tamin'ny iny andro ny omaly iny ity tovolahy atao hoe Faneva ity izay mipetraka ao Avaratsena. Voalaza fa nisy nakankeriny izy efa andro maromaro izay ary notapahan'ireo olon-dratsy ny tendany rehefa tsy nahaloa vola ny fianakaviana. Voasampitry ny polisy pirenena ny nahavandoza ary izao tadiavin'ny vahoaka halenankiriny ao amin'ny birao mba hovonona avetrany izao. Midika izany fa tena efa sorena ny vahoaka vokatry ny hafitsoko izay tsy fandriampahalemana etseroa izay indrindra fa ny famonon'olona fena bibina izay tena tokony handraisana fepetra hentsitra dia hentsitra mba hisorohana amin'izay fiverimberena ny famonon'olona lava etseroa izay. Tokony ho apetraka arak'izany ny didy manambara fa izay rehetra mamon'olona izany hoe izay mamon'olona kaninina novonona ilay olona fa tsy sanatria akory tsy fananina ny famonona an'ilay olona dia tokony ho tsaraina araky ny tokony ho izy zay arariny sitsiny raha toa ka tezitra amin'ireo mpamon'olona ny vahoaka satria olona tsy maninona anao novononao tsotra zao. Izay no masaka azona roso tao anatin'ity video ity tomboko lasy tomboko vavy ka misaotratsika rehetra nanaraka an'ity video ity hatramin'ny farany. Azadino ny milaiky ny video antsika ary tsarovatrany ny miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny video zay lefa neto isan'andro. Tomboko lasy tomboko vavy mankasitraka dia mirary soa.